Fantar revuka Natura. Izainufkar n'avait Zafka, si peur de karité. Natura, le meilleur de la nature. Nature, manolcho anao ny vavao. Arahintsika eto anatin'ny fampalalam-baovao ny faneho-kevitry ny zanaka vavin'ny jeneraly Gilles Andriamahazo sy ny jeneraly Ramakavelo momba ny teny amiraly dideratsiraka makasika ny rarara Tsimbadrava. Firaisana tsokombakomba teo amin'ny Bianco sy ny fitondram-panjakana ny Rarabekasy ary Sarinady anakomana ny tena vetin'ny momba ny aferin'Andramena no nampiakarana azy fitsarana ho ny filohan'ny sandikany mpiasa ny ala androany fa tsy grobone i Bekasy. Milamina, io no voambolana nilazatra amin'ny navitan'ny fividianana. Filaminan'ny sezavesa, filaminan'ny mpanao afera isan-karazany, mahalohan'ny fitotonganan'ny sosialim-bahoaka sy ny tsy fahatombanan'ny fividianana. Arahanao rehefa avy eo ny matoan-dasoratry Enikaja Rakotomanantsoa. Roa andro mialohan'ny hatrehan'ny fanadinam-panjakana bakalorea, tsy vahoarina ny mianatra be androany alina sy rapitso alahady, mila fitohina ny saina ho ny mpitsabo. Fahadisoana mila soroa na romanina dian'izao ny fanadinona ny taratasy fiantsoana sy ny kara-panondrana ny carte d'identité any ampianarana. Miaina anatin'ny tahotra tanteraka ny mponina androsina tao aorian'ny fipoahan'ny orinasa iray izay nanaparitaka 700 taona akora simika mahafaty nandray fepetra ny fanjakana raha manodidina ny 580 ny maty raha nitaritra farany teo. Ny Atsipriana Vetrany. Regardez-la. Mais dites, vous préférez quel produit pour vos cheveux et votre peau? Pour moi, les produits à base d'ingrédients naturels. Moi, des produits accessibles et qui sont bons. Mais aussi des produits de qualité efficaces. Retrouvez tout ça à travers les produits Natura. Pour vos cheveux, un mélange d'huile coco et d'huile d'olive afin qu'ils deviennent brillants et doux. Pour votre corps, une association d'huile coco et d'huile d'amande douce pour détendre vos muscles et hydrater votre peau. Nouveau, Natura, huile de beauté karité, soin pour les cheveux, le visage et le corps. Natura, le meilleur de la nature. Ny hazo ny vaniko lakana, ny tanin'andriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonina hanome fahafa-po hanao an-trano ho an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany, toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatomirahavavy, Jangaina, Antsahamarifosy, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantso ny laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Vacances Mlai, Ararot ni illimité night, illimité daol ni SMS. Signante. Makanamro best friends atel safidno, manjich ni ala tutul, am sivural, acham enora marain, am vidn arrivoire à TTC Moods, asu yang ni 224 étoiles 3. Mlai Miamanja en vacances miaraka amin'ny Orange, miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange.
Ankavaliandray tomboky lasy tomboky vavy ny tsy diako ny tokantrano amin'izao takarivo izao tonga so indray atao anatin'ny fampahalam-baovao ny fahita lavitra Cool TV manasanao mpanajany ary anaraka izany hatramin'ny farany vaovaon'ny politika mikasika ny fifidianana avy hatrany isantarantsika ny fiarahana amin'ny tiany ho ity no fifidianana na raisana fitarenana be indrindra hatramin'ny nisiny ny fifidianana teto Madagasikara araka ny fanadihadiana izay nataonay fitarenana noho ny fihetsika sy ny toetra seho ny mpanao politika ny ankamaroany ka mahatonga ny alabato ho an'Analamanga fotsiny arivon'ny mahery ny fitarenana fantatra fa ifenenivon'ny tribonaly ankehitriny ankilany tsy mety tafaritra ny fizahantany tsy mety miainga ny sosialim-bahoaka manoloan'izany anefa tratra ny fanamby napetraka ho ny fitondram-panjakana vita ny fifidianana miray feo amin'ny mpantanteraka ny mpikarakara ny fifidianana ary ny matoan-datsoratry Enikajarakoto Manantso. Nandritra ny eritaona sy tapany nisy ny filoham-pirenena vaovao tsy nitsahatra ary nanao toivakana ny fangatahana fitakiana fitokonana samihafa ny taky ny rariny ny hintsiny momba ny amoana ny mangarahara toy ny raharaha Air Madagasikara sy ny jirama ao ny mitaky ny hanomezakasina ny samy malagasy ny iainona ny malagasy toy ny raharaha ny fananatany mitoetra ihany koa ny olana tsy mety mivà toy ny ANSSS enjana ny raharaha raha ny fomba famahana ny olana teto amin'ny firenena dia hita fa lavitra ny hoe fanjakana tsara tantana proof avela hiteraka fahateantoka narivony tapitrisa dolara maro ny Air Madagasikara vao nihetsika ny fanjakana vokany hatramin'izao tsy mety miarina ny fizahantany io indray ny raharaha jirama na dia mazava aza ny lalàna 7 ao amin'ny andininy 7 fa tsy maintsy mandalo tolobidina appel d'offre avokoa ny fifanarahana tahaka ny concession na ny fanomezam-pitantanana dia navaozina tsy nisy tolobidy ny concession ho an'ny jirama ary nomena ho an'ny orinasa vahiny Symbion Power tsy nandalo tolobidy ihany koa ny ivitoerana eny Mandroseza raha tsy tantana araka izany ny toekarena ary santionana ireo ohatra roa amin'ny maro ireo fa tsy ny raharaha ara-toekarena ihany fa misavorovoro ihany koa ny raharaha-pifidianana ankehitriny ny fifidianana kominaly izay iankina ny fampandrosoana eny fotony sy ny aim-pirenena ary ny fiainan'ny sambatan'olona miantoka ny fifandraisany amin'ny fanjakana foibe matekarana ny fifidianana eny hoy ny fiarahamon'ny-pirenena saika voakasiky ny 90 ny fitoriana teny amin'ny fitsarana izay fantatra hatreto ny antoko ny fitondram-panjakana lonolono sy fifankahalana no vokatry ny fomba ny karakarana ny fifidianana ankehitriny ho an'ny eto Analamanga ohatra mpifidy 703 izay nifidy ny taona 2014 no tsy tafiditra ao anaty lisam-pifidianana tamin'ity taona ity logo na sary famantarana misy marika manokana no ampiderin'ny senita amin'ny bulletin tokana tsy vitan'izany fa izay lazainy ny filohan'ny senita ihany no nanteriny premier ministre mitovy ihany ny miaino ny Ralahiary Vandrinamamy sy i Jean Ravelonarivo ny iray anefa mpitarika vao mihera mahaleo tena ary teknisianina ny iray kosa mpanao politika ary olon'ny HVM miedinedina ery ny tompona raiky mpanjakana mireharehery fa hoe milamina ny fifidianana manara-dalàna ny fifidianana ary tratra ny fanamby inona ary ilay milamina inona ary ilay fanamby ny tsy fahatombanan'ny lisam-pifidianana ve ny tsindry samihafa sy ny alabato ary ny firaisana tsokombakomba hiampangany maro ny senita sy ny fitondram-panjakana ve sa ireo rehetra milaza sy mampibaribary izany toy ny mpanao gazety sy ny kandida ary ny olom-pirenena anarivony nanao fitoriana momba ny fifidianana tamin'ity indray mandeha ity no tsy milamina manampy ireo ny tsy fandripahalemana eo ihany koa araka izay nambara ny fitokonana etsy aroa izay mifandimby ary tsy manam-pahatamperana aloha hatreto ireny olona rehetra mihetsika ireny ve ireny syndika rehetra ireny ve no tsy milamina sao kosa ary ny mpitondra na ny manam-pahefana no tsy milamina rehefa zoina ireo rehetra ireo eritaona sy tapana izay no lasa mbola lavitra ny fanjakana tsara tatana mbola lavitra ny tanitandalàna mbola tombatombana ny hoe mitovy ny rehetra eo ambanin'ny lalàna sy ny demokrasia ny azo antoka aloha samy manana ny milamina araka izay tiany lazainy io filaminan'ny seza ve satria efa maro zao ny ben'ny tanàna no azo aro azo ihany koa ny antenimieran-olona tsoatsy sa filaminan'ny mpanao aferamaizina manoloana ny fisavorovorony raharaha-pirenena sy ny fiainam-bahoaka ka itoizan'ny fivoahan'ny are-pirenena antsokosoko saingy na inona aloha ambarana inona tsy filaminana iraisan'ny vahoaka malagasy rehetra izany araka ny efa narahinotana anatin'ny lohatenim-baovao tokony hosikafana indray ny fanadina momba ny raharara tsy mandrava dia hitoany marina fa efa misy ny zava-baovao mipoitra indray ankehitriny raha nambara ny zanaka vavy ny jeneraly Gilles Andriamahazo izay voatoany ny amiraly Ratsiraka
ho isan'ny mety nahavanana ny famonoana ny filoham-pirenena Richard Ratsimandrava ny faraika 12 febroary 2025. Fanalambaraka sy teniteny foana nataon'ny amiraly raha ny hevitra izy ireo noho ny hoe isan'ny fanotolora ny jeneraly Ramanantsoa Gabriel ny jeneraly Andriamahazo saingy tsy nandray izany. Tsy mitombina ihany koa ny filazana fa tompon'antoka tamin'ny famonoana ny kolonela Tsimandrava ny jeneraly Andriamahazo ho ny jeneraly Ramakavelo Désiré izay vavolombelona ny aina sy nahita maso tamin'izany fotoana izany. Ny andindin'izay tanteriny Lili Rabiata. Toy ny ary-matsiaro voaososy voninahitra ny ankohonan'ny général Gilles Andriamahazo taoriany ny fanambaran'ny amiral Ratsiraka izay nanona ny anaran'ity jeneraly filoha ny direktora militaire tamin'ny taona 577 ity ho mety nahavanana ny famonoana ny Ratsimandrava. Tena toana aloha zay hoe ahoana ny naram-papanay sady efa tsy eo no tonotononona hoe endrikendrehana lava raha tsy latimero randreritra dia zao ny filoha Ratsiraka mitonontonona ny naram-papanay hoe mety namono ny Ratsimandrava dia efa ny papanay tsy eo hiaro tena. Ny olona ny be da be ny olona amin'izao fotoana izao tsy dia nalala ny zavatra niseho tamin'ireny fotoana ireny fa zareo efa teoriana no afaka miteny izay tiany ka tena toana izay tamin'izany fotoana izany ny fitondrana zany nomeny général Ramanantsoa tokony nameny na ny colonel Ratsimandrava ny fahalalako azy na omeny any Didier Ratsiraka satria ireo zany ny favori tamin'ireny fotoana ireny satria nisy an'le i colonel Ratsimandrava nisy an'le mission hoe alaolana tiavany olona azy be ary Ratsiraka nisy an'le accord de coopération kinanjo colonel Ratsimandrava no nomeny natolorany général Ramanantsoa ny fitondrana donc afaka mieritreritra koa tsika hoe zay olona tsy nahazo fitondrana koa izy koa mety frustré mahatonga anazy mety nakahalana ny colonel Ratsimandrava afaka eritreretina koa zany tsy ny papanay akory nahazo fitondrana tamin'ireny fotoana ireny ka eritreretina hoe ny papanay no mety akahalana iny efa fanarahana tsara fanazava tsara fa na ny colonel Ratsimandrava no hoe hitondra na Didier Ratsiraka no tokony hitondra tamin'izany mazava fa tsy mitombina zany le hoe zay au gradé no tokony mahazo pouvoir tsy misy olona akory ny amboambo hoe tsy maintsy zany ambony no bebe no au gradé no tsy maintsy maka ny fitondrana fa zay tamin'ireny zay olona tokony mahavita azy hitondra firenena zay tokony mahasoa anazy no zavatra nijerena. Nanao na déroulement le procès na le fitsarana ny raharaha Ratsimandrava araka izay fahatsiarovana azy tamin'izany fotoana izany tamin'ny nanoloana le za mbola zatovy tamin'izany fa zavatra nitadidiko ny betsaka ny anarana voatonontonona tao betsaka ny anarana voatonontonona indrindrindrindra ny olona nitondra tateoriana voatonontonona tamin'ireny procès ireny ka gaga de gaga no tonga teo fitondrana izy laza hoe atao daholo ny fanadiadiana ahitana hoe iza ny tena namono ny colonel Ratsimandrava tsy mbola nisy hatramin'izao fanazavana momba ny iza namono ny colonel Ratsimandrava konefa zao izy efa 10 taona teoriana milaza indray hoe ny papanay indray notonontonona anarany hoe papanay no mety namono ny Ratsimandrava nefa izy ary nitondra 4 taona teo tsy nataony zay inona ny fanazavana inona ny tena zavanisy tamin'ireny fotoana ireny ko zao indreny ny naram-papanay notonontonona. Efa 10 taona ty aoriany namonoana ny colonel Ratsimandrava namoaka tsiambaratelo ny amiral Ratsiraka ny jeneraly Andriamahazo izy ny tompon'antoka tamin'ny famonoana tsy mitombina koa izy zany araka ny fanazavan'ny jeneraly Ramakavelo tsy isandra ny atoerana politika tamin'ny fotoan'andro ny colonel Ratsimandrava saingy nomena ny fahefana ny andro sy nananteny izany fahefana izany koa zany amiral Ratsiraka ary efa hita soritra tany amin'ny faritra Tsinanana izany tamin'ny fotoanany. Voalohany indrindra tamin'ireny 2017 ireny dia ny vahoaka ny nangataka hoe général Ramanantsoa, général Andriamahazo, colonel général Ramarolaha raiso ny fitondrana. Rehefa nisy izay zavatra iray dia nanapa-kevitra ny président Tsiranana anome ny maramila ny fitondrana. Anisan'ny olona ny eritreretina nomena an'izay le fitondrana izay dia ny généraly Andriamahazo tompoko. Fa généraly Andriamahazo no nandava ary nilaza fa hoe mbola misy plus ancien noho izy ny général Ramanantsoa dia ny général Ramanantsoa nomeny président Tsiranana azy.
mpiambana atao amin'ny gouvernement tany général Ramanatsoa ny général Ndriamahazo fa ny zavatra tiako marihana dia ity tao anatin'ireo ministre amin'ny gouvernement ireo dia anankiroa no tena nisongadina dia ny capitaine de frégate Didier Ratsiraka izay ministre an-daharaham-bahiny ary ny colonel Ratsimandava izay ministre ny ati-tany sady lehibe ny gendarmerie pirenena izy roa lahy reo tena nisongadina tamin'ny zavatra nataony tamina ministre azy rehefa nisy fotoana izay hoe tsy zakany général Ramanatsontsony ny fitondrana dia mila olona mandimby izy misy politika ny frantsay napetraka nefa teto ny général Ramanatsoa dia fantatsika tsara fa olona avy eto anivon-tany dikan'izany ny olona isolo azy raha misy izay fotoan'izay tsy mbola olona eto anivon-tany fa tsy maintsy olona avy any anindran-tany zany hoe ny tena tokony isolo azy zany dia ny capitaine de frégate Didier Ratsiraka ministre an-daharaham-bahiny kanefany ny zavatra tena tsy napoizina ary tsy fantatra hoe inona no nitranga teny amin'ny vilady ireo satria nandritry ny ray volana ny général dia tsy nety nidina ntsony teny am-pahabe inona no nitranga fa rehefa tonga ny fotoana hoe iza no omeny an'ilay fitondrana dia akory ny agagan'ny rehetra fa colonel Ratsimandava no voatendry ary nahatonga azany teny hoe tsy amboadedy mon général dikan'izany zany dia hoe nisy tena hoe fanantenana sa diso fanantenana ny ministre an-daharaham-bahiny tamin'izay fotoan'izay zay ny azoko teny satria izy roa lahy reo no tokony nandimby azy fampatsiahivana kely fotsiny tamin'ny volana desambra 2017 dia efa nisy soratsorary-baventy tany amin'ny rindriny Tomasina tany amin'ny rindriny Diego Ceres milaza ny hoe Richard Ratsimandava Didier Ratsiraka raiso ny fitondrana asa inona ny dikan'izany ka dia anjaran'ny rehetrarehetra ny mieritreritra fa ity ny fanamarinana farany ataoko ny général Ndriamahazo no lehibe ny directeur militaire raha ohatra ka tena hoe nitady an'izany toeran'izany izy tompoko dia ho no latsaka no fidiana miaraka tamin'ny Didier Ratsiraka sy Soja fa tsy nilatsaka izy dikan'izany tsy nitady toerana mihitsy ary tsy sarotiny amin'izay hoe iza no eo noho izany dia izay no nahatonga hoe ny capitaine de corvette ny capitaine de frégate Didier Ratsiraka sy ny commandant Soja no nilatsaka ho vidiana tao amin'ny directeur militaire izay lasa hoe président conseil suprême de la révolution ka ny tena malasa ny eritreritra dia le fitenenana hoe ny général Ndriamahazo tena tsy namandro mihitsy ny saina maneritreritra ny eritreritra zany hoe ahoana any am-piantohany izy dia efa nandaha fa général Ramanatsoa président ny directeur izy tsy milatsaka ho vidiana dia ahoana no itenenanao fa hamonon'ny colonel Ratsimandava izy maro ny mpanara-baovao taorian'ny fanambaran'ny amiral Ratsiraka iny no nanipika fa fanamarinantena no ataon'ny amiral ankehitriny mpandinika tantara maro ihany koa miampy-panao fikarohana maro eto an-toerana hatrany ivelany no miazona ny amiral Ratsiraka ho isan'ireo olona ayahiana mivantana hatramin'izany momba ny famonoana ny filoha Ratsimandrava raha tsy haivina efa nisy ny fanapa-kevitra ny raisin'ny gendarmerie pirenena sy ny fitondram-panjakana izay efa neken'ny fianakaviana Ratsimandrava izay nitsogajiana ny raharaha 12 febroary 577 raharaha efa nipirina sainginy no foazin'ny filoha Ratsiraka indray fa ao amin'ny antso-taribia ny filoham-pirenena teo aloha Didier Ratsiraka amin'izao fotoana izao mikasika indrindra ny raharaha Ratsimandrava nentina tamintsika tao anatin'ny fanadihana teo narahitsika ny fanazavana sy ny fanehoan-kevitry ny fianakaviany généraly Ndriamahazo sy ny généraly Ramakavelo misy fanamarihana tiany amiral Ratsiraka atao miarabanao Andriamatoa afaka miteny avy hatrany ianao raha vao tafiditra ny zavatra niteneniko oka tsy ny olona dikavilany fa nametraka fanontaniana ny olona dia voatery tsy maintsy mamaly fa tsy hoe manadio tena na manendrikendrika zao ndazaiko i Ramatoa Françoise Raison nanoratra boky milaza maromaro marondano misy hoe général Ndriamahazo mifamaly tamin'ny Ratsimandava dia izy namono any colonel Ratsimandava io zavatra io dia nitantarainy monsieur Latimer Ramzesa tao amin'ny TV plus enim-bolana na 7 volana lasa zay dia io fotsiny naveriko hoe
mahagaga amin'ilay olona mantsy mahatongako miteny ny zavatra niainako ny marina zay niainako dia mba alohan'izaho faty mba zaho miteny ny zavatra fantatro fa tsy ny olona ny amoroporona indray hoe zao ny tantaran-dratsiraka zao ny tantaran-dratsiraka ka zany hoe tsy nanana antony mihitsy tsy nanana motifa na mobile mihitsy aminonany général Ratsimangava sady fitondrana neny général Ramanantsoa zay no lavitra no nomendramento général Ramanantsoa azy ka inona ary ny antony aminoko azy tsy misy antony fa ity kosa za tsy milaza hoe ary naveritra hoe za tsy milaza hoe général Andriamahazo namono Ratsimangava tsy milaza zany mihitsy fa hoy zay hoe raha ohatra ka marina zany teny Françoise Raison zany dia izy angamba mety hanana mobile amin'onazy satria izy ancien coco no Ratsimangava dia mety ilaza izy ahoana tsy mety amiko menry général Ramanantsoa fotonana fa amin'olona ambany grave za fa zaho ambany grave ny Ratsimangava tsy hitako mihitsy ny antony aminoko azy zano tsy mino ako hoe général Ramanantsoa tokoa namono azy fa raha ohatra ka misy manana proof fa hoe tsy izy namono azy amehoany Françoise Raison zay nanoratra azy amin'ny boky fa tsy za nomena atsiny hoe zao ny teny Ratsiraka dia amaly Ratsiraka tokony izy moa izy latsilerandesa no tokony vahina aloha fa tsy za satria izy nitenenio alohako ary io tsy niteneniko anaty boky na dia efa fantatra aza fa nanoratra an'io Jean-François Madame Raison satria sotodakazana hoe za ndray miampanga any général Andriamahazo zay lehibeko hoe namono azy fa io mitantara fotsiny hoe izy Madame Raison vadiny Jean-Pierre Raison no mitantara an'io fa tsy hoe za milaza hoe général Andriamahazo no namono Ratsimangava sanaty ny vavaka ty milaina. Izay ny fanionkevitra iny misaotra anao Andriamatoa Filonitra tamin'ny Antsatarbitra anatin'ny fampalavoa tamin'ity hariva ity. Dia izany koa no mikasika ny vaovao iny hivadika amin'ny lafim-baovao hafisika saingy izany eo amin'izay pejin'ny politika izay hatrany tsy ampilamy-javatra anjara misy ankehitriny taoriany fifidianana kominaly ny toto-tsaina farany teo raha nambara ny vodra politika Mapara Omaly lara-pahamehana ny fametrahana ny convention pour la stabilité ho azy ireo nanambara fa vonina ihany koa ity antoko politika ity amin'ny fitadiavana ny vahaolana ametrahana ny famarina toerana ara-politika eto amin'ny firenena nanindry sy namaky-batsilana ny tsy fahatombalina sy ny osika nandritry ny fifidianana ihany koa ity vondrona politika ity fanahitiny Sorakotindrina. Manaprofo zavatra be dia be ny tahampandraisana anjara ambany dia ambany tamin'ity fifidianana ity raha nambaran'ny avy eo anivon'ny birao politika Mapara. Tezitra amin'ny fitondram-panjakana ny vahoaka matoa tsy tonga ny fidy toy izao raha ny nambaran'izy ireo. Tsy fandehanan'ny vahoaka tsy fandehanan'ny fidy. Na ny fandehanan'ny fidy fa mifidy ny antoko tsy amin'ny fanjakana, tsy ny antoko-panjakana io fa ny antoko tena tiany tahaka ny Mapara dia samy fanoherana ny fitondrana sy ny fahadisobana tena ny vahoaka amin'ny fitondrana daholo zany fa tsy mifanipaka. Misy mieritreritra hoe tsisy ilana ny fitondrana io fa 3 volana ny teneny ny anafoanana ny délestage fa zao izy vao mety tsisy délestage ohatr'izany atao amin'izay na olombelona ny olombelona tsy andeha hifidy fanoherana zany. Nitondra fanazavana ihany koa ity antoko politika ity tamin'ireo endrika halatra sy osika maro ny trangana tamin'ny faritra maro na andrenivohitra na ambanivohitra. Ankoatra ny tao amin'ny fianarantsoa izay mbola misy olana eo amin'ny resaka valim-pifidianana hatramin'izao. Nanambara ny Mapara fa tsy hipetraka fotsiny ary matoky ny fitsarana ny fijerena ifotony ireo fitarainana izay napetraka izy ireo na taloha na taorian'ny andro ny fifidianana. Isan'ny trangana olana maromaro ihany koa ny tany amin'ny faritra ambanivohitra izay nijoroan'ireo kandida ho vavolombelona. Naveriny indroa, naveriny intelo, naveriny inefatra ny fanisam-bato teo mason'ny kandida rehetra ary naresy elanelam-bato 3 monja no nandresen'ny Madame Joséphine. Nahazo taratasy avy any amin'ny senita zahay zany nanamarina an'izay miaraka amin'ny professeur verbal sy ny rehetrarehetra. 3 andro taoriana an'izay dia
le maire tao atoerana izay nandatsaka le candidat niaraka taminy miteny tamin'ny olona fa ovako fa tsy mety aminay io miantso anay ny olona miverenareo aty fa mitabataba be le olona aty hoe ovany io za moa tsy dia taiko amin'izany satria fanazava le valim-pifidianana tsy nakany zahay mitranga tokoa le izy ankehitriny fa nisy taratasy faharoa sy anita misy soratra fa lasa le olona risy lasa naresy etsekilan'izay ilaina ny fisian'ny fiara-miasa eo amin'ny rehetra raha ny nambaran'izy ireo antony tokony hanatanterahana ny convention pour la stabilité tsy ho vita nefa izany raha ny nambaran'izy ireo omaly raha toka mbola mitoy tsy fahamarina toerana ara-politika tanina ahoana marina ny hevitry ho fitondrana io amin'izany tsy fitombenana ara-politika izany io ve vonona hiatrika ny mapara ho tombotsoan'ny vahoaka manery atsika hibanjina ny ho avy ny vahoaka tamin'ny alàna ny safidy izay nataony efa nambaranay tamin'ny fanambarana farany nataonay mialohan'ny fifidianana fa vonona ny mapara amin'ny fitadiavana ny vahaolana metrahana ny fahamarina toerana ara-politika eto amin'ny firenena anisan'izany anefa metrahana ny convention de stabilité voaprofy tamin'ity fifidianan'ity ihany koa izy ireo ny mbola tanjaky ny mapara eo amin'ny tontolo politika ankehitriny na dia mbola vonjy maika aza ny valim-pifidianana efa voaprofy ny fandraisen'ny mapara tany tomasina izay nitarihan'ny candidat Érize Ratsiraka amin'ny salanisa 700 mahery toy izany ihany koa ny tao Mahajanga sy ny tao Antsiranana eto dia eto kosa ny elanelanisa ao amin'ny Fianaratsoa ary mametraka ny fitokisany eo amin'ny fitsarana ny mapara manoloana ny tsy fanarahan-dalàna rehetra nataon'ny candidat ny HVM tany an-toerana izay nambaran'ny senita ho mpandresy vonjy-maika ity farany izay tokony ho disqualifiera ny nambaran'ny mapara noho izy PDS teo aloha izay voararany lalàna tsy afaka handray anjara amin'ny fifidianana eo amin'ny vaovaon'ny toe-karena kosa indray antanteraka fitsiriana ny kompani mpitaterana ery Madagasikara mikasika ny mbola ahafahana tsy mikojakoja ny fiaramanidina rehetra mandalo eo amin'ny agence européenne de la sécurité aérienne manomboka ny alatsinainy ho avy izao raha toka miomana amin'ny fiatrehana izay fitsiriana ahafahana manohy ny fikojakojana ny fiaramanidina ny kompani mpitaterana vahiny izay ny ery Madagasikara tsy tomombana indray ny fandraisana an-tanana ny mpandeha amin'ny fahataran'ny sidina efatrandro izao arony fanatedina teratany vahiny miisa 430 hiazo any Moroni no tsy nahazo sidina raha tsy androany raha toka ny alarobia farany teo izy ireo no voafatra fa handray ny sidina kompani mpitaterana ery Madagasikara ankoatra ny fahataran'ny sidina tsy misy ny fandraisana tanana ny mpandeha misy zazavavehivavy anefa amin'izy ireo ary nisy no narary no izay tsy fisiany fandraisana tanana izay Merci. On est venu ici depuis mercredi matin jusqu'à aujourd'hui, on est samedi, pour une destination de Moroni. Malheureusement que l'agence Hermad nous traite comme des animaux parce qu'ils ne nous donnent pas à manger. Efa hatramin'ny alarobia maraina izao sy ny zanako lahy no teto hivato hiazo an'i Moroni amin'ny sidiny Air Madagasikara. Mampalahelo fa ataon'izy ireo ohatran'ny biby izahay satria sady tsy omeny sakafo no avelany matory amin'ny seza. Vehivavy sy zazamena vava roa no marary vokatr'izany. Tsy misy mahafantatra ny tompona andraikitra hoe ato izahay. Mais les autres là, on est là, personne ne savent qu'on est ici, ni les responsables de l'agence, ni autres personnes. Mbola sahirana amin'ny fiomanana hiatrehana ny fitsiriana izay ataon'ny agence européenne de la sécurité aérienne manomboka ny alatsinainy ho avy izao kosa ny eo anivon'ny fitantanana raha nambara ny tompona andraikitra iray eo anivon'ny direction collégiale androany. Isan'ny dingana ialan'ny Madagasikara amin'ny lisitra maintin'ny vondrona Europeanina ny fitazonana ny fahafahana mikojakoja ny fiaramanidin'izy ireo mandalo eto amintsika raha ny fanazavany hatrany. Madagasikara zany jerena fa jerena koa ny ACM dia jerena io zany zavatra miaraka tamin'ity zany soratra ity ny Air Madagasikara opérateur no tsarainy misy pitsopitsony kely mbola matesina hatramin'izao zay mbola miasa aty zany justement anao ny fanatarana rehetrarehetra sy mahatomomana ny fiomanana. Ny kalitaon'ny fandraisana tanana ny fomba fantanterana sy fikojakojana ary ny fahaiza-manao ny teknisianina ireo no isan'ny hotsirian'ny vondrona Europeana manomboka ny alatsinainy ho avy izao. Ny faran'ny herinandro kosa dia fivaly na mbola afaka hanoina tsy ny fikojakojana ny fiaramanidina vahiny ny Air Madagasikara. Izao fametrahana olona ara-pahamehana ny vahiny izao izay toa mifanohitra amin'ny vinan'ny kompani izay mivonona ao amin'ny fananana amin'ny kompani mpitaterana vahiny.
eo amin'izy avao ny toe-karen'izay hatrany lasa lalaon'ny fanjakana ankehitriny ny tsy fisiany lalàna amin'ny fentetim-bolam-panjakana sy mpantsiana tokony tanterahana tamin'ny fivoriana tsy ara-potoana natao teo amin'ny solombavambahoaka ny farany teo teny Tsimbazaza. Isan'ny sakana lehibe amin'ny fampandanin'ity lalàna ity ny tsy fifankazahoan'ny governemanta sy ny solombavambahoaka raha nambaran'ny mpandinika politika. Fanatedina. Misy fiantraikany lehibe eo amin'ny toe-karena malagasy ny tsy fisiany lalàna amin'ny feno teti-bolam-panjakana raha ny nambaran'ny mpahay toe-karena iray. Iba ambany dia ambany ny ari-karena eto Madagasikara raha tsy misy vahaolana aingana mahakasika io lalàna io. Ny fandaninan'ilay loi de finance rectificative zany dia zary lasa alaolana vahaolana hoentin'ny fanjakana alaolana. Hoentin'ny mpitondra fanjakana ireo izay nge tsy afaka mandray fanapahan-kevitra satria tsisy vola hoenty miasa tsy mahazo manangazement dia lasa mihemotreo daholo indray zany ny fanapahan-kevitra rehetra izay tokony ho raisina miankina amin'ny vola hoentina miasa. Izay ny vokatry ny tsy fanatanterahana azy ka mila fandraisana fanapahan-kevitra entitra sy masotra hoe iroso ianao hiatrika ny Assemblée nationale hampandany loi de finance rectificative raha ny tanjaky ny hery misy amin'ny Assemblée nationale ve dia olany ve zay. Tsy tokony hisy vola hiasa amin'ny ministera raha tsy misy fandaniana ny lalàna amin'ny feno teti-bolam-panjakana ao amin'ny anteny miram-pirenena raha ny nambaran'ny mpandalina politika. Isan'ny fototry ny fitokonana ankehitriny maro samihafa ihany koa ny tsy visian'izany. Isan'ny fahavoazana lehibe ho an'ny mpanantanteraka sy ny fiarah-miasa avy any ivelany izao toetra raha misy amin'ny firenena izao. Manay amin'ny tsy hisian'ny fandaniana io lalàna io ny mpandinika politika noho ny tsy fisian'ny fifampitokisana intsony eo amin'ny mpanantanteraka sy ny mpanao lalàna tao aorian'ny motion de censure farany teo. Tsy afaka manao inona isika zao dia teraka zany tsy fietsena, miteraka zany fahoana filazan'izany le filaminana tafahoatra loatra zany eo amin'ny lafiny tokony apietsika ny ara-toe-karena sy ny ara-bola eto amintsika ka ny tsy fahalaliana izy io zany dia mety zany fahavoazana lehibe ho an'ny mpanantanteraka ary ho fahavoazana lehibe koa ho an'ny fiarah-miasa amin'ny levan'ivelany. Maro araiky izany ny asa mikatso raha mbola miantona io lalàna amin'ny feno teti-bolam-panjakana io. Tsy mahagaga raha vahaolana tandrametatra no namana ny olana CCS ka tamby-karama mampiasa amin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola no navily lalana. Mba tsy hampisy olana amin'ny fanadinana baccalauréat, ny tranga tahaka izany izay manam-pametra-panontaniana momba ny tena fahamatorana ara-politika ananam-mpitondra fanjakana amin'ny fitantanana ny raharaham-bahoaka. Raha Andramena araka ny fanarahinao teny anatin'ny lohatenim-baovao fanodikodinana saim-bahoaka tamin'ny namoahana Ntsokosoko Andramena Rosambo tany Mananara sy maro antsetra ny raharaha Bekasy ny volana Jolay farany teo raha nambara ny filohan'ny sendika ny mpitantanany ala androany. I Bekasy izay nambarany fa tsy grobone fa mpanolotsaina teknika teo anivon'ny ministera ny atitany. Ny mpitantanany ala izay nambarany teo anivon'ny chaîne pénale fa tokony nohainoa ny Bianco mialoha ny antanterahana ny fitoriana nanaterana ny fitoriana teo anivon'ny ity rafi-pitsarana ity. Fanatedina. Tsy mitombina ny fitoriana ny Bekasy noho ny kolikoly avolenta izay voalaza fa nataony tamin'ny famoahana Andramena Ntsokosoko tany Tanzania ny taona 2024 raha nambara ny filohan'ny sendika ny mpitantanany ala. Antony efa dila ny fehim-potoana ahafahana manenjika azy araka ny lalàna mifeny rano sy ny ala izay herintaona aorian'ny fitoriana izay ataon'ny ministera ny tontolo iainana. Ny fitorianan'ny Bekasy izay tsy nataony ity sampandraha rapitory sy mpangataka onitra amin'ny alalan'ny fanjakana ity ihany koa. Fandrebirebenana diversion nataon'ny fitondram-panjakana ho hiatrany ity filohan'ny sendika ny mpitantanany ala ity. Tsara marina dia mielona fa Bekasy dia tsy grobone fa tamin'ny andro teo aloha izy io dia membre du cabinet tao amin'ny ministeran'ny atitany. Reny reny le antson'ny teny vazaha hoe diversion, natao diversion fotsiny satria misy opération goava natao any Mananara sy maro antsetra amin'izao fotoana izao. Manao an'io dia ny secrétariat exécutif any amin'ny primature. No mitarika an'izy io dia gendarme. Miaraka aminy eo forestier fa retraite. Dia zavatra misy reo azo tsy tafototra tsy misy tompony sy ny tiararana zany no oron'ny zareo any. Raha tsy ivina tsy mbola misy tatitra treto ny mikasika ny isan'ny tahirina Andramena voalaza fa nogazan'ny fanjakana sy ny Andramena tratra tany ivelany.
bolabolan'andramena vao tapaka misa 4,730 no nanaovany ministera ny tontolo iainana tatitra ny 20 jolay farany teo. Voafatry ny ordonnance 2011-001 nefa fa tokony hanao fanambarana mikasika izany eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana izay manana tahirina andramena ka hiarany sazy izay tsy manao izany. Tsy tokony hanany sarotra araka izany ministera amoaka ny tatitra mikasika ireo tahirina andramena ireo. Raha terahana finiavana le fanjakana veliko foana finiavana fanjakana no mafia ao anatin'io bois de rose io. Raha tena manana finiavana zany fanjakana dia andao ara. Ataontsika zany ny vérification des produits saisis fa zany ianao le inventaire jerevana ny PV de saisie jerevana aiza niseny io ao verisatio atao zay tsirairay io fantatra hoe iza nandika lalàna teto iza nanisa. Raha ny zava-misy hatreto tsy mahagaga raha toa ka tsy mbola misy ny voalaza fa gros bonnet amin'ny fitrandrana sy ny fandranana andramena tsokosoko makany ivelany. Tsy ity harem-pireneny ity ihany nefa no ringana sy vitsy ny mpahazo tombotsoa amin'izany. Mbola miteraka trosa ihany koa ny findramam-bola ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny any ivelany izay ambara fa hiadiana amin'ny fitrandrana andramena tsokosoko. Amin'izao fotoana izao, famatsim-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena mitetina 4.5 tapitrisa ariary no ampiasain'ny ministera ny tontolo iainana hatramin'ny faran'ny taona. Eo amin'ny vaovan'ny fampianarana kosa, fiomanana amin'ny fiatriana ny fiovan'ny toetry ny andro no tokony ataon'ny mpiadina baccalauréat ny torohevitry ny mpitsabo. Tsy tokony hanovizaka intsony ny mpitsabo ny mpiadina 2 andro mialohan'ny hatrehana izay fanadinana izay tsy miova ihany koa ny toromarika. Omeny tompona ndraikitra mpikarakara ny fanadinana eo anivon'ny office du baccalauréat ho an'ny mpiadina ialana amin'ny olana pitranga isa-taona. Fanadiny Mikaela Ramarla. 2 andro mialohan'ny hatrehan'ny fanadinam-panjakana, filaminana sy fakanaina ny tokony ataon'ny mpiadina amin'ny ankapobeny. Tafiditra ny vanim-potoana ririnina ny fanadinana saingy tokony hiomana ny fiovaovan'ny toetrandro ny mpiadina hisorohana ny aretina tampoka. Tsy ilaina intsony ny fampiasana saina betsaka amin'ny famerenan-deso araka ny fanazavan'ny mpitsabo. Raha ny ankizy rehetra aloha zany mila filaminana ara-tsaina. Dia mila milamina tsara ny saina ho antsika ray aman-dreny tsy dia hoe amena vesatra be intsony ny ankizy na gidragidra fa somary tambatambazana ry zareo satria hiatrika fanadinana izany tsy moramora. Mila milamina ny saina mba hampipetraka tsara ny fitadidiana ao anatin'ny zareo. Eo amin'ilay resaka sakafo koa ankoatr'izay dia mila sakafo maivana. Azadintsika ray aman-dreny fa mila légumes manta ny tena tsara indrindra. Hitantsika tamin'ny andron'ny BBC tena nangatsika be ny ankizy be dia be ny tsy nanampoana izy iny ka tsara ihany ny manao mafana raha ankizy antsika mpanala baka rehetra manaova mafana tsika. Etsekilan'izay ny fanadinona ny taratasy fiantsonana ny taratasy fanamarinana na ny carte d'identité amin'ny ankapobeny no olana mila sorohana. Ny carte d'identité ny taratasy fiantsonana ny convocation amin'ny adina an-tsoratra sy ny adina amin'ny fanatanjahantena no tsy maintsy entina. Misokatra hatrany ny birao ny office du baccalauréat eny Ankatso ny tontolo andron'ny alahady 12 aogositra ho an'izay tsy mbola naharain'ny convocation. Ho an'ny eto Antananarivo izay asaina manokana mihitsy raha sanatria ianao na ianao ity conférence de presse an'io ity ka hoe tsy nahazo convocation dia izahay ao amin'ny office du bac hatramin'ny lahady hariva dia misy olona tsy tapaka eo rehefa ohatra ianao anaty lista dia efa afaka midélivrer duplicata ho anao izahay aty amin'ny direction ny office du bac. Izany hoe tsy hipetraka mihitsy zany ny olana ka hoe tsy manana convocation ireo ankizy ireo. Raha tsy ahivina miisa 4,794 ny isan'ny mpiadina amin'ny fampianarana ankapobeny ary 5,794 ny mpiadina amin'ny sokajy sy teknika. Maharitra 2 herinandro ny fanadinana ho an'ny sokajy sy teknika, herinandro kosa ho an'ny fampianarana ankapobeny. 10 aogositra Assomption ho an'ny mpino katolika. Ny fampiakarana ny Masina Maria Velona tany an-danitra no nankalazaina androany ho azy ireo no ny fahasoavana izay nataony teto an-tany. Raha hita tamin'ity anio ity namonjy ny fiangonana tandrify azy avy ny ankamaroan'ny kristiana katolika tsirairay. Etsekilan'izay feno 200 taona androany ihany koa naterany Masindahy Joany Bosco teny amin'ny kianjan'ny Don Bosco Ivato no nankalazana izany androany ho an'ny diosesy n'Antananarivo. Fanampanazavana.
Ity 20 aogositra moa zany ho an'ny fiangonana katolika dia ankalazana indrindra ny Masina Maria nampakarana any an-danitra. Ka io zany dia fankalazana izay ao anatin'ny fotom-pinoana kristianina katolika ihany koa izay hoe finoana ny Masina Maria nampakarana any an-danitra izay dia ankalazan'ny fiangonana rehetra katolika maneran-tany mihitsy 20 aogositra. Ny fiangonana dia misy ny vakiteny manokana zany atokana ho an'ny fankalazana ny Masina Maria nampakarana any an-danitra noho ny fahasoavana izay nataony sy noho ny ihany koa ny hoe ny fiainana tetỳ ambony tany izay nakasitrahan'Andriamanitra ary noho ny fiangonana fa miakatra nampiakarina any an-danitra izy. Tranga-piarahamonina ny Herendoza ny tsena Nosbe tamin'ity androany ity zava-doza koa ny mety ny tranga. Fivarotana iray tao Nosbe no niakarany afo androany ny fisian'ny court-circuit avy eny amin'ny compteur. Tsy nisy naratra, tsy nisy ny anana fohy. Entana maro kosa nomay tao amin'ity toeram-pivarotana ity. Ny firaisan-kinany rehetra nahita maso teo ny fehiny afo no nahafana ny fehizany ara-potoana. Ny lafarinina rehetra izay azon'ny tanana naparitaky ny mpivarotra tamin'ny lelafy rehefa nandramana ny rano ka tsy nahafehy izany. Any ivelany araka ny fanarahina tanatin'ny lohatenim-baovao na efa voafehy tanteraka aza ny afo any Chine. Taoriany ny fipoahana goavana niseho ny alarobia teo tao Tianjin tsikaritra fa ny amafo ny ayain'ny mponina ny antoerana malohany ny fiparitahany akora simika tao amin'ity orinasa ity. Ankoatra ny fandrarahan'ny fanjakana ny fampalalam-baovao sy fa ny fitondram-panjakana sinoa ihany koa ny vaovao amin'ny tranokala ankehitriny mba tsy hisiany resabe momba ity tranga iray ity. Fantatra kosa fa manodidina ny 700 taonina no akora simika mahafaty izay antsoina hoe cyanure de sodium miparitaka ao Tianjin. Nijoro ny roso tamin'ny fanalana ny mpona manodidina ihany koa ny tompon'andraikitra taoriany ny fampihenana ny pozina miparitaka any an-toerana ho an'ny fianakavian'ny mpamonjona maty. Mangataka ny fanomezana vaovao feno izy ireo tsy mbola fantatra hatramin'izao no nahatonga ny loza raha tafakatra 520 no maty tany Chine tamin'ity loza ity. Iverina eto toerana kosa sika ato anatin'ireto vao nisongadina ireto tokony hosokafana indray ny fanadihadiana momba ny raharaha tsy mandrava dia vito marina fa efa misy zava-baovao mipoitra ankehitriny raha nambara ny zanakavavy ny jeneraly Gilles Andremahazo androany. Firaisana tsokombakomba teo amin'ny Bianco sy ny fitondram-panjakana ny raharaha Bekasy ary sarinady hanakomana ny tena vetiny momba ny raharaha Andramena no nampiakarana azy fitsarana ao kosa ny filohan'ny sendika ny mpitatana ny ala androany. Anatanteraka fitsiriana ny kompani mpitaterana Air Madagascar mikasika ny mbola ahafahana tsy mikojakoja ny fiaramanidina rehetra mandalo eo amin'ny Agence Européenne de la Sécurité Aérienne manomboka ny alatsinainy ho avy izao. Ary farany voan'ny fampianarana 2 andro mialoha ny fanadinam-panjakana baccalauréat tsy fahaolana ny mianatra be androany alina tsy rahampitso mila fitoniana ny saina ho ny mpisabo. Dia izany koa no entina mamarina ny fampalam-baovao amin'ny androany isorina ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany velo matomboko. Fantar ireo vokatra Natura izay novokarina avy amin'ny zavoka sy beurre de karité. Natura, le meilleur de la nature. Ny fampalalam-baovao ny arahanao tamin'ny Nature.